dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampaherezana izao dia hivavakintsika. Jehovah Andriamanitra iray tsapanay ny alehiben'ny fahandram-pony sy ny fialano nenina aminay, indrindra nanomezanao anay ny Paska izay lalàna mandrakizay araka ny didinao tsy maintsy tandremana. Misaotranao satria tsapanay tokoa ny maha-Paska fahandram-po. Indrasanao ny fanapahan-kevitray na tapa-kevitra tokoa izay ho afaka na mbola nanano toetra ny Egyptianina mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mahery indray, nanokatra ny saina mampanahinay, tsy tonga dia hanokatra fa handinika tsara izay voalaza ny teninao, ilay teny marina tokony ho tandremana satria tahaka anao Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, fa marinanao koa tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Dia mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponono ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany Tompo ho amintsika mandrakariva. Misaotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika raha afaka nanatanteraka ny Paska tamin'ny 14 volana Nisana izay mifanitsy indrindra tamin'ny alatsinainy 20 ny volana Marsa teo. Raha ny voasoratra ara-Baiboly mampatsiaro kely vetivety isika fa tsy mamorona ny Exodosy 12 dia izao ny voasoratra ao ny 9:20 ary amin'ny andro 14 amin'ny volana voalohany arivo ozy no hinananareo mofo tsy misy masirasira mbarapaharivan'ny andro 12 amin'ny volana. Ary raha midina kely sika ery amin'ny 17 dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska Jehovah izay nandalo ny trano zanak'Israely tany Egypta raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Tsy verenantsika lavy intsony ny antony nanomezan'Andriamanitra ny Paska tamin'ny 14 ny volana Nisana tao anatin'ny volana Fenomanana, fa mba hitondra fanafahana ny zanak'Israely ho afaka amin'ny tany Egypta aloha voalohany indrindra, ho afaka amin'ny toetra ratsy ny Egyptianina satria nanadino an'i Jehovah dia tsy afaka nivoaka tao raha tsy nisy an'ilay zanako ny tsy misy kilema. Ary io no tsindrina ery amin'ny 17 izao dia famonoana ny Paska Jehovah ozy izay nitanterahana izy io tamin'ny 14 ny volana Nisana. Ary raha nijeritsika ny volana ara-Baiboly dia tamin'ny 15 ny volana Marsa io Paska Jehovah ara-tsoratra masina io. Ary izay Paska nasain'i Jehovah nitandreman'izay eo amin'ny Exodosy 12:14 dia izao ny voasoratra hoe ary izany andro izany ozy dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka ireo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay, lalàna tandremana mandrakizay. Le Paska amin'ny 14 volana Nisana araka ny tenin'i Jehovah. Manamafy izany Levitikosy 7:20. Levitikosy 7:20 dia ny 14 sy 5 dia izao ny voasoratra hoe izao ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah dia fivoriana masina antsonareo amin'ny fotoanany avy. Ny andro 14 amin'ny volana voalohany rehefa riva dia Paska Jehovah. Zay zany le tantaran'ny Paska. Ary izay nisoratsika n'Andriamanitra raha tena tapa-kevitra kosa hiverina ny famarinana dia tokony atao an-tsaina izay le didin'i Jehovah izay tsy didin'olombelona ozy sika, tsy tsika no mampianatra an'i Jehovah fa izy no manome ny didy asain'ny tandremana ary misy antony lehibe eo amin'ny fiainantsika manara-dia an'Andriamanitra izay fankatoavana ny didin'Andriamanitra izay. Ny zavatra mitranga
dia nisy zavatra anankitelo sika nresahantsika zay tokony hotsarovana ao anatin'ny paska. Voalohany indrindra ireo loza maro isan-karazany zay vavolombelona nanatro maso izany ny zanak'Israely mba hisintomany lesona hitandremany amin'ny vanim-potoana zay hanafahany Jehovah azy. Vavolombelona izy ny fahorianany anjady tamin'ny vokatra ny fanantononan'i Jehova. Vavolombelona izy ny amin'ny loza maro isan-karazany niatra tamin'ny Egyptianina. Rehefa nanambarana marina ny Egyptianina fa tsy nino mihitsy ny tenin'i Mosesy zay nampitondrain'i Jehova azy, dia nifaratra amin'ny fahafatesany lamatoa. Kanefa na dia teo ary le fanafahana tamin'ny 14 volana Nisanina, mbola ny mafy ihany Farao. Dia rehefa nivoaka tokoa ny zanak'Israely dia mbola naniraka ny Egyptianina sy ny miaramilany ihany izy, nanenjika ny zanak'Israely mba hamerina azy. Tsy vitany hoe le loza fahafolo zay efa nampikaikaika, satria araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy tsy nisy trano zay tsy nahafatesana, fa saingy re nofidradradradrana manerana ny Egypta ray manontolo zay nampivarahontsana tamin'izany vanim-potoana zany, ka nahatonga ny Farao ohatra ny resy lahatra tanteraka. Ery amin'ny Exodosy 12 ny andininy 30 ka hatramin'ny 20 ary ny foram-bola alina Farao izy dia sy ny mpanampony rehetra ary ny Egyptianina rehetra, dia nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana. Dia napaka Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo ry zanak'Israely sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manontany Jehova araka ny nolazainareo, ary ny ondry amanosonareo sy ny ombinareo dia ento arak'izay efa nolazainareo ka mandehana, fa mba tsofo rano nilefako Farao, satria maty hatramin'ny lamatoan'ny Egypta rehetra, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, tapitra ringana avokoa zay tena fahoriana tsy roa-matany niatra tamin'ny tokantranon'ny Egyptianina. Ary vavolombelona nandresy nahita an'izany ny zanak'Israely mba hatsapany fa loza amin'ny atambo ny tsy fankatoavana ny tenin'i Jehova. Ary teo dia resy lahatra Farao dia nandefa ny zanak'Israely ary nangataka tamin'i Mosesy le izy be voninahitra, le mpanjaka tsy refesy mandidy, le nanohatra ny Jehova, ndanonareo mandeha ozy fa mba tsofo rano. Ary io koa ny zavatra tahorana rehefa manomboka mihamafy fo ny kristianina tsy manaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny dikan'izay zany manadino an' Jehova na dia miantso ny anarany azy, satria le teny le baiky nomeny Jehova tsy ankatoavana, dikany imena adinoana ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Lasa manamafy fo tahaka ny Farao. Dia ny fifarany isy fiatraikany loza zay hiatra amin'ny tena. Ary amin'izay vanim-potoana izay rehefa mafy lo tahaka an'izany dia ny zavatra hitranga hitaraina ihany ange ao aoriana ao tahaka ny nataon'ny Farao tamin'ny Mosesy hoe mba tsofo rano fa amin'izay vanim-potoana izay sao dia tara loatra ka angataka tsodrano na angatabavaka amin'izy amin'izay vanim-potoana izay sao dia tsy hisy tsony hitarainana, satria tamin'ny vanim-potoana nampieritrretan'Andriamanitra tsy miverina tamin'ny marina. Ary zany indrindra dia lasa lesona ho an'ny zanak'Israely tamin'ny andro Paska 14 volana Nisanina, zay lalàna marak'izay tokony ho tanterahana zany rehetrarehetra zany. Ary aty amin'ny 17 moa zay efa mivakitsika eo dia nitsindriny tsara hoe ny andro 14 amin'ny volana voalohany rehefa riva dia Paska Jehova tsy mamorontsika. Kanefa na izany na tsy zany entina amin'ny fampahirezana tanjona kendrentsika dia miezaka manambara ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy mamorona, tsy mitsara nizaniza fa mitondra kosa fampieritrretana ho an'rehetra mba hiverina ao anatin'ny soratra masina, ndrao dia anjoantsika koa ny loza. Zavatra misy nefa dia ity: ny Paska ara-baiboly tamin'ny 15 volana Marsa vita soma tsara. Misy no mitandrina azy, misy tsy mitandrina azy, fa misy kosa nefa
de paska kristianna. Paska kristianna ny ilazaintsika azy fa ny akamaroany kristianna de resy lahatra ny amin'izy io ary mitandrina an'izy io zay tandremana rapitso alahady 31 mars. Ary io le resahantsika hoe tena convention chrétienne na paska zay ny fanarahany kristianna ho tandremana. Zavatra tsara aloha de tsy manadino le didin' Jehova hoe lalàna mandrak'izay tsy maintsy ho tandremana. Ary zay ny soratsika an'Andriamanitra atsirovana ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe misy sasany raha mitoro ozy de amin'ny fifaliana, sasany amin'ny fitiavana, sasany amin'ny fifampandaniana. Kanefa inona moa no ataoko amin'izany ozy? Mifaly aho satria raha Kristy ny toriana de faly aho. Efa tsara zay zavatra zay. Kanefa Andriamanitra tsy mba manaiky famarinana sadasada. Ary le paska kristianna de azo lazaina fa tsy hitatsika tao anatin'ny soratra masina mihitsy zay paska kristianna zay fa fifanarahany samy kristianna araka ny sitrapony kristianna, araka ny sitrapony n'olombelona no nametrahana an'io paska kristianna io zay matetika de tsy maintsy alahady izy io, tena tsy maintsy alahady. Ary raha amin'ity taona 2024 ity de rapitso alahady 31 mars io paska kristianna io zay ny tandreman'ny akamaroany kristianna. Raha amena zany ny pourcentage de mety tena hoe tena 7/10 kristianna de paska 31 mars io no tandremany. Tsy manameloko sika kanefa eo anatrehan'izay kosa tsy maintsy ambara ny soratra masina zany hoe hatreto aloha de misy paska anankaroa jerevantsika efa nentsika teto le paska tamin'ny 5 volana marsa, le tamin'ny 14 volana marsa, 14 volana nisanina zay paska Jehova araky ny Levitikos 7 hoe ny andro 14 volana voalohany rehefa riva de paska Jehova. Kanefa ho an'ny kristianna rehetra de miditra ny paska kristianna io izy 31 mars. Raha jerevantsika zany hoe ataony fanisan'andro de neny Jehova de amin'ny 14 volana nisanina ary tsy miova io daty io isaky ny 14 volana nisanina volana voalohany ara-baiboly eo no hitandremana ny paska. Tsy miova le daty amin'Andriamanitra. Tonga ny taona 2025 de ny 14 volana nisanina tsy miova fa satria le daty tsy miova de ny andro nefa miovaova, tsy ho voatery andro ray foana. Misy paska zay nazavaintsika teto tamin'ny taona 2022 hoe tena le paska tamin'izay vanim-potoana zay de nitotona tamin'ny andro asabotsy zay natonga atsika nanazava ny paska sy ny sabatan'i Jehova. Misy antony natonga an'izay rehetrarehetra zay. Raha tena nanaraka ny fampaherezana teto isika de mety matadidy ny zavatra lava de lava nazavaina sy mitanjona tendren'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy miova le daty napetraka Andriamanitra fa ny andro kosa miova isan-taona satria ny daty anankiray tsy voatery andro ray. Ohatra io 31 mars io lahady izy amin'ity taona 2024 ity fa ny 31 mars amin'ny taona 2025 tsy mety ho alahady tsony fa miova. De eo amin'Andriamanitra zany isotomana ny saitsika ny 14 volana nisanina le daty tsy miova fa ny andro ny miova arakaraky ny taona diavina. Fa le paska kristianna indray de mahavariny 31 mars izy amin'ity ary raha manisy tsika araka ny fanisan'andro ara-baiboly ny 25 mars 14 volana nisanina, ny 31 mars zany 20 volana nisanina. Zany hoe le paska kristianna zay tandremana zany raha ny baiboly ny jerevantsika de tandremana io 31 mars rapitso io amin'ny 20 volana nisanina. Kanefa ny ao anatin'ny soratra masina fa 14 volana nisanina tsika tsy andeha anakina fa te hisitona fotsiny
ny sainy tsiraray avy mba handinika tsara. Tsy mahita mihitsy sika ao anatin'ny baiboly hoe ny pasika Jehova dia amin'ny 20 ny volana Nisanina, fa 14 ny volana Nisanina. De jereo ny fahasamihafany, ny pasika Jehova hoy sika tandremana amin'ny 14 ny volana Nisanina. Le daty tsy miova mihitsy mandrakizay fa ny andro no miovaova. Mety alatsinainy izy, mety ho talata amin'ny heritaona, mety ho larobia amin'ny roataona. Fa le pasika kristianina indray de ny daty miovaova, tsy tena ny tombony, fa le andro no tsy miova azy, ataony alahady foana. De mampatsiaro zany zay rehetrarehetra zay, ohatrany mampatsiaro toe-javatra efa nisy ange zany tao amin'ny testamenta taloha rehefa nizara roa ny fanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana zany, fa tamin'ny tantanany Saoly ry Davida, Solomona de mbola nitambatra fanjakana tokana ny zanak'Israely 12. Fa vokatry ny ditra ny Saoly sy ny fiodinany teo anatrehan'i Jehova de ny fahaizan'i Jehova de nanjary ny zara roa ny zanak'Israely. De le Rehoboama zay zanak'i Solomona, firenena roa ihany nanjarany. De zay le firenen'i Joda, fa tafasaraka taminy firenena 10 zay nentin'i Jeroboama, firenena 10 no nomena azy. Zay le firenen'ny Israely, tsy mifankahazo ireo. Fa le firenen'i Joda sarotiny tamin'ny didin'Andriamanitra, fa le firenen'i Israely zay nitaritin'i Jeroboama ny zavatra nitranga tamin'izay vanim-potoana zay any amin'ny mpanjaka voalohany toko 12, satria na de nizara ao firenena roa ary izy io tsy nampiova ny didin'Andriamanitra tokony ho tandremana izy ireo, fa mitompona foana ny didin'Andriamanitra na ho amin'ny firenen'i Israely na ho amin'ny firenen'i Joda maneho amin'ny tantara amin'izao vanim-potoana zao nge zany tantarantsika kristianina raha mahay manadiady tsara. De inona ny zavatra nitranga rehefa tonga ny andro firavoravoana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany, de fombany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany miakatra any Jerosalema mba hanatanteraka fampivavahana. Teo Jeroboama ny tonga saina, aza hitako ozika raha miakatra ena Jerosalema reto firenena 10 reto, de manana ny Rehoboama zay tena zanak'i Solomona izy, de sao de lasan'ny Rehoboama indray le fanjakana. De zahako Jeroboama zay nitondra ny firenena 10, za tena fampiatiko eto. De inona ny zavatra nataony? Namao tsapona amin'izay Jeroboama, mpanjaka voalohany toko 12, 15 sy ny manaraka. Ary Jeroboama ozy de namboatra ny Sekema any amin'ny tany avoan'ny Efraima ka nono natao, ary avy tao koa izy de nanamboatra ny Peoela koa. Mpanjaka voalohany toko 12 vakitsika hatramin'ny 15 ary Jeroboama nanao nakapo hoe zao ny fanjakana ozy de ody amin'ny taranaka Davida ihany, fa raha miakatra moa ny zavatra atao fanatitra ao amin'ny tranon'i Jehova ny Jerosalema ny vahoaka, de ody amin'ny tompony ray ny fony, de amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Joda, ary de hamono ahy izy ka hiverina any amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Joda indray. De nihevitra ny mpanjaka ozy ka nanao mbalankely volamena roa, ary hoy izy tamin'ny olona, aoka zay ny fiakarinareo any Jerosalema ry Israely eo, ndreo ny Andriamanitra ao zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Fo miresaka hoe nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta mampatsiaro pasika, fa tena le foto-kevitra zany de tsy foto-kevitra Andriamanitra, fa mbolankely volamena no natsangana, zany hoe foto-kevitra anankiray ampiorenana reto firenena 10 reto mba tsy hiakatra ny Jerosalema eona amin'le firenen'i Joda no ny tombontsoa. Ary ny anankiray ozy de napetrany tao Betela, fa ny anankiray koa de tao Dana. Ary zany zavatra zany de tonga fahotana, fa ny olona de nandeha hivavaka teo anatrehan'ny anankiray amindreo atrano Dana, ary nanao trano teny amin'ny fitoerana avy izy, sady nanendry olona hafa ho mpisorona zay tsisy ny taranaka Levy. Lasa fahavetavetana teo anatrehan'i Jehova, satria ny sakanana le zanak'Israely tsy andeha hivavaka ny Jerosalema anatanteraka le andro firavoravoana. Dikan'izay hoe sakanana tsy andeha ho any Jerosalema de zao tsy ankatoa le lalàn'Andriamanitra velona,
zay nitandremany hatramin'izay zay tonga fahavetavetana teo anatrehan'i Jehova, ary hitantsika manerana ny tantara ny mpanjaka sy ao amin'ny tantara zay le hoe ny fahotanin'ny Jeroboama zanaky Nebata tsy adinony Jehova mihitsy fa lasa tarazo mihitsy teo amin'ny zanak'Israely, ary ny findran'izay keo ara ny firenen'ny Joda taty aoriana hoe lasa nanao ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata, zany hoe le famarinany tenin'Andriamanitra no vainy tanteraka. Ary Jeroboama ozy nanendry andro firavoravoana tamin'ny andro 5 amin'ny volana 9 tahaka ny andro firavoravoana tamin'ny Joda ihany ka nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara izy tamin'izany vanim-potoana zany ny andro firavoravoana zay nahazatra azy, de tamin'ny andro 14 amin'ny volana 7. Fa mba tsy atonga nyreto zanak'Israely reto iverina no vany Jeroboama le izy tenena azy nataony tamin'ny andro 15 amin'ny volana 9, ny tena izy amin'ny andro 14 amin'ny volana 7 no vany. Toy izany ozy no nataony tao Betela, fa namono zavatra tao fanatitra ho an'ireo ombolahy kely zay nataony izy ary nampitoerana tao Betela ireo mpisorona amin'ny fitoerana avo zay nitendreny, ary nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara zay nataony tao Betela izy tamin'ny andro 15 amin'ny volana 9, volana zay notendreny araka ny sitrapony ihany, volana zay notendreny araka ny sitrapony ihany. Mampatsiaro an'izay no toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao, le fampotavahana andro firavoravoana, le Pasika Jehova asain'i Jehova tandremana amin'ny 14 ny volana Nisanina, zay nitsarovantsika tamin'ny 5 marsa teo, zay le Pasika tena izy lalàna mandrakizay tsy maintsy tandremana. Le Pasika zay tandremany kristianina amin'ny 18 ny volana marsa na 20 ny volana Nisanina. Ary raha jerevan'izay de mitombo nyty aty amin'ny mpanjaka voalohany 12 ty hoe tena andro, daty, volana zay notendreny araka ny sitrapony ihany fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny sitrapony kristianina. Zay no mahatonga antsika miresaka hoe lasa nisy Pasika roa eo amin'ny sehatra ara-panahy, de le Pasika Jehova le tena izy sy ny Pasika kristianina. Pasika Jehova misy daty mazava tsara napetraka, tsy miova ny daty, ny andro ny miova. Ny Pasika kristianina tsy miova ny andro fa ny daty miovaova. Zay napetrany araka ny sitrapony, na de ataontsika hoe ny fanarahany kristianina rehetra ary de zao tsy ny fanarahana tamin'i Jehova zany fa ny fanarahany kristianina rehetra. Ary eo ny tena mampitahotra isotomantsika lesona ny amin'ny toe-javatra mitranga mampatsiaro kely eo anatrehan'izay. Marina fa Kristy nitoriana, kanefa raha mijeritsika niverenantsika ny Exodosy 12 ny soramandro eo fotsiny de efa milaza hoe ny Pasika sy ny lozafolo zay nahafaty ny lamatoa rehetra tao Egypta. Zavatra telo nitsarovantsika de le loza goavana tao amin'ny tany Egypta zay tokony ho eritreretin'ny zanak'Israely hitandremany amin'ny manaraka. Ny zavatra faharoa de le famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, ny rano natetina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana, ary io raha io de lasa famantarana natomboka sy hamantaran'i Jehova ny olony. 14 amin'ny Exodosy 12, ary zany andro zany de ho fahatserovana ho anareo izy ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka rehefa fara-mandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. De eo amin'ny 17 ary ny rà de ho famantarana ho anareo amin'ny trano zay toeranareo, ary raha mahita ny rà de andalanareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamelona ny tany Egypta. Ny rà de famantarana, ka raha ho ny rano misy ny famantarana de azo lazaina fa le Pasika mihitsy de famantarana. Zany hoe ny fitandremana ny Pasika de hoentin'Andriamanitra amantarany iza ny tena olony, satria daty, volana araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy tahaka ny an'i Jeroboama hoe volana notendreny araka ny sitrapony, zay tonga fahavetavetana teo anatrehan'i Jehova zany. Na de Jehova ranao antsona amin'izany, na de hivavaka amin'i Jesosy ary Andriamanitra zany tsy rehefa marina amin'Andriamanitra de marina fa tsy misy marina sadasada zany.
de lasa tomboka sila izy, zany hoe io entina Andriamanitra amantarana. Ary zay pasika Jehovah zay nefa araka nyresahantsika voalohany indrindra aloha le pasika kristianina, de pasika le daty araka ny sitrapon'ny olona nanendrena azy. Tsy miova ny andro fa ny daty miovaova. Mahita zao tsika hoe 31 mars izy amin'ity, de ho hitantsika fa amin'ny herintaona tsy 31 mars intsony ray io pasika io, fa miova le daty. Fa raha manaraka ny baiboly indray tsika de faha-efatra amby folo ny volana isany tsy miova, fa ny andro miovaova, ny andro miovaova tsy miova zany. Tahaka ny hoe 1er janvier amin'ity taona ity tsy mitovy amin'ny 1er janvier amin'ny herintaona, petraka foana le 1er janvier, fa ny andro nefa mety iova arakaraka ny taona diavina. Ary zay ny zavatra napetrak'Andriamanitra, kanefa zay pasika zay indray sika ny zavatra faharoa, fahatsiarovana ny nahafatesan'le zanak'ondry tsy misy klema, zay tandinto ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Zany hoe ao anatin'ny pasika zany de tena fanasongadinana ny fahafatesan'i Jesosy, zay antoka nandraisan'ny olona famonjena. Fa ny zavatra matetika rehentsika rehefa tonga ny pasika de pasika fandraisena, nitsangana Jesosy. Tsy ratsy ny fitsanganan'i Jesosy, fa tsy azo aolana ny soratra masina. De jerevantsika inge ny Exodosy 12 zao ny voalaza io, ohatra ny tia manao tsy lalao teny zany io Andriamanitra io. Ny 7:20 de ho lazainareo hoe zao de famonona ny pasika Jehovah zay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta ozy raha namelon'ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Zany hoe ny zavatra tsikarintsika raha vao tonga faha-efatra amby folo ny volana nisanina de famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema aloha. Kanefa misy voambolana sy eo an'Andriamanitra ka teny 7:20 eto indray zany de vonoina ny pasika. Ka raha famonona ny pasika ny faha-efatra amby folo ny volana nisanina, mira famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary nahafatesan'i Jesosy mira famonona ny Jesosy. De ny zavatra azontsika tsoahana de zao: Jesosy mira zanak'ondry tsy misy kilema, mira pasika. Ary eto de ny tenin'ny soratra masina de milaza mazava zao de famonona ny pasika Jehovah, fa tsy miteny mihitsy hoe zao de fitsanganana ny pasika Jehovah, na fitsanganana le zanak'ondry tsy misy kilema, na fitsanganana Jesosy. Ary eo le mampieritreritra, satria misy antony ngezabe matoa ao anatin'ny pasika, tsy indrina mafy zay fahafatesan'i Jesosy zay nitsarovantsika tamin'ny Korintianina voalohany 2:12 hoe tsarao fa isaky mihina ny tony mofo tony ianareo sy misotro amin'ny kapoaka, manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piaviny. Zany hoe manambara fa pasika mandra-piavin'i Kristy, zany hoe tokony ao an-tsaina mandrakariva, tsy azo famonjena ianao raha tsy nandray ny afatry ny famonjena tao anatin'ny fahafatesan'i Jesosy. Fa nitsangana izy, marina fa nitsangana izy. Ary le fitsanganan'i Jesosy de tandindony fitsanganantsika maty koa, hitsangako velona andova amin'ny fanjakan'ny lanitra raha nanaiky ny lalàn'Andriamanitra tamin'ny androm-pahavelomantsika. Isika nefa mbola tsy maty, fa tsy maintsy ho faty isika. Noho izany zany ny afatry ny fahafatesan'i Kristy ny tokony hibahana be deaibe ao an-tsaintsika. Ary eo nisy tomantsika lesona ny amin'ny toe-javatra mitranga. Misy antony angery olona tsy hoe aitraitra akory, telotaona mamerina an'izay foana tahaka ny zanak'Israely vavolombelona ny loza mitranga tao amin'ny tany Egypta. Vavolombelona nahita mba hisintomana lesona hoe amin'izao sisy zao de alao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra ny aina na nasain'Andriamanitra ny aina tahaka ny zanak'Israely tsika, vavolombelona ny loza mitranga, tsy verenantsika lavatsony manadiady an'izany. Nanerina n'ity zao tontolo zao ty natonga ny confinement, fiboana katona hatramin'ny fiangonana nandritra ny telotaona, taona 2020, taona 2021, taona 2022. Mampatsiaro kely fotsiny loza amina tamiko tsy nisy zay tsy nitaitaina ny olona, nandray ny fahafatesana isa-tokantrano amin'ny firenena maro isan-karazany manera an'izao tontolo zao, mitondrantsika ny afatra. Ary nanomboka taona 2020 nanomboka nanazava ny pasika tsika, satria tao amin'io pasika io
de miakatra ny tapa-afatesana tsy nisy to azy taona 2020 fiboana moa tsy tenenina tsony taona 2021 mbola pasika ihany mbola nazavaintsika ihany satria tao ihany de loza tsy tambisaina ny zavatra nitranga fa ny zavatra nahagaga nefa de ty taona 2022 le pasika lasa fanindry tamin'ny sabata zay nahatonga atsika indray sady nanazava ny pasika nanazava ny sabata misy antony zay afatra ho an'izao tontolo zao ho an'ny olona manara-dia an'Andriamanitra mba ho tahaka ny zanak'Israely hoe tena tapa-kevitra hivoaka ave tapa-kevitra hivoaka ave satria ny pasika de zao tena le zavatra fahatelo tsarovana loza atao an-tsaina isotomana lesona famonona ny zanak'ondro tsy misy kilema zay nahatanteraka ny teny Jesosy raha matenin'i Jehovah hoe raha mahita n-dra eo amin'ny trano zay toerinareo de tsisy loza andringanana anareo ary ny zavatra fahatelo nivoaka ho afaka tao amin'ny tamin'le faefatra amby folo ny volana nisanina fa tsy tamin'ny faharoapolo ny volana nisanina nivoaka ho afaka zany ny zavatra tsy adino ao anatin'ny pasika vokatra zay le hoe famondram-po nasehon'Andriamanitra zay ary mamindra fonga Andriamanitra miandry ny sitona lesona avetsika teo anatrehany zany rehetrarehetra zany satria rehefa tapa-kevitra iainga am'izay ny zanak'Israely de ny zavatra hitranga de zao no ny lesona zay hitany sy nitoe-javatra nitranga tao amin'ny tany Egipta de zao tokony hitandrina izy tsy hiverina amin'ny fanao Egiptianina intsony fa tokony ankatoa am'izay lalàn'i Jehova ary baiky nomeny Jehova io pasika io iry amin'ny Exodus toko fahatelo amby folo ny andiny fa sivy sy fahafolo de ho famantarina ho anareo amin'ny tananao ary fampatsirovana eo ambon'ny andronao zany ozy mba ho ampoambavanao ny lalàn'i Jehova fa tanàna mahery mitondran'i Jehova anao nivoaka avy tany Egipta de tandremo amin'ny fotoana isa-taona zao lalàny zao efa tsara nge ny fitandremana azy isa-taona fa mampieritreritra de zao tokony eo am'le daty tsy miova napetraka Jehova fa tsy le daty miovaova araka ny sitrapon'ny olona ny tandremana ny pasika mety zavatra kely ny eritreretintsika izany zavatra kely zany ko ve de inona ny antony itenenana an'izany fa mety zavatra kely araka ny eritreretintsika no tsy andraisantsika ny famonjena satria ao anatin'io le pasika io ao ny fametrahana an'le famantarana ary zany rehetrarehetra zany de ohatrany mampatsiaro an'le zanak'adala nge re olona tena mangetaeta nke le olona te hiverina amin'Andriamanitra fa le olona tsy manaiky n'le lalàn'Andriamanitra sy ny zavatra apetrak'Andriamanitra fa te handeha arak'izay saim-patany satria araka ny resantsika hoe raha hivoaka vao ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy hoe miala n'le tany fotsiny ny tanjonakendren'i Jehova fa miala mihitsy am'le toetra ratsy miala am'le fanadinona ny Jehova araka ny resantsika hoe 300 taona Jehova ny zanak'Israely nanadino an' Jehova fa tsika ohatra mivavaka anke tsika am'izao vanim-potoana zao fa firy-taona kosa ny kristianina nanadino faefatra amby folo ny volana nisanina raha mbola apetraka ihany ny fanontaniana satria tamin'ny taona 2021 ny fanindry ny pasika sy ny sabata zay nentsika le fanazavana firy-taona ny kristianina nanadino ny sabatan'i Jehova firy-taona amin'arivo taonany kanefa de zao tsy ringantsika fa mbola miala nenin'Andriamanitra fa ny tanjonakendren'Andriamanitra de zao mba hiverenantsika ho amin'ny laoniny satria raisina Andriamanitra ny ray ny zanak'Israely ny zanak'adala tahaka an'le zanak'adala le faralahy niala tao an-tranony rainy de nanao zay tiany atao tao amin'ny tany Egipta de rehefa tonga tao amin'ny tany Egipta tonga ny mosary fampahoriana mafy ny anjady taminy ka rehefa tonga n'le fampahoriana lasa ny taraina tamin'i Jehova maty izahay de naniraka amin'ny Mosesy Jehova toraka zany ko le zanak'adala zay ijanonantsika sy sotomantsika lesona any amin'ny Lioka toko fadimy amby folo fantatritsika etao an-tranony rainy izy de nangataka hoe tena meo daholo ny lova kozy
zany hoe tsy manaiky tsy mifezy le didindrainy fa te hanana lalàny tenany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ndrainy de naleony niala teo anatrihan'drainy ary ty rainy ty tandindon'i Jehova ary zanaka daly io tandindotsika de lasa nanao sitrapony nanao zay tamin'ny kibony tamin'ny fiveloman-dratsy fijangajangana tany nanefa ny sitrapon'ny tenany azafady teo anatrehany zany rehetrarehetra zany fa inona ny vokany taka ny zanak'Israely any fa orinany niatra tonga ny mosary ary tsy nanan-kaniko hanina tsony mitady asa niankina tamin'ny tompon-tany anankiray ary ny filazan'ny soratra masina ny 2:20 ary satriny ameno ny kibony amin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy ny sakafo zay nohaniny voankazo fihinany kisoa sakafo kisoa nohaniny zany hoe sakafo maloto tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de zareo tsara ny toetrany fa ty le zanak'Israely rehefa natsapa fahoriana de nitaraina tamin'i Jehova nomen'Andriamanitra am'izay ny Pasika aty taona ty de ho taona vaovao anareo ary ny volana ty ny volana voalohany amin'ny taona ary amin'ny andro voalohany amin'ny volana de samy maka zanak'ondry tsy misy kilema de nomena le Pasika fanomanana ny zanak'Israely ho afahany fa tsy tonga de afaka teon'eo fa volombelona ny toe-javatra nitranga de nisy ny zanak'ondry tsy misy kilema afaka 1:17 raha nody ny saina ozy de hoy izy indrisy maro ny olona karaha maindraiky manan-kanina be dehibe fa izao kosa maty mosary eto iainga ozy de ody any amin'ndraiky ka anao amin'ny hoe raika eo nefa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao zay le eritreriny rehefa tena niazona fahoriana hoe tena ny faniriana tao anatiny ny saitsaina hoe tena mbola hafa ihany teo anatrehany-dray fa ndeha hiverina ozy zany hoe fa ao ny tena misy ny fahasoavana sy ny fitahiana andeha hiverina de hifona de aza atao isan'ny zanakao so atao fitahaka ny olona karamainao de inona ny vokany ny 20 de miainga izy ozy kanakany amin'ndray eo ny tsy ampy amin'ny kristianina fantany le marina fantany fa tokony hiverina amin'Andriamanitra izy fa tsy manana fahatapa-kevitra iainga ary ny fiaingana miverina amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra miverina amin'le Pasika k'Andriaman'i Jehova le Pasika nomeny Jehova le Pasika famantarana misy ny raha famantarana satria ny zavatra mitranga nge miala nenina amintsika io Andriamanitra io de toraka zany ny zanak'Israely io no nataony miverina tamin'i Jehova inona no nataony nanaiky tsy misy fepetra amin'izay ny baiky nomen'Andriamanitra sy takan'izay zavatra niainantsika tao anatin'ny confinement tam'zany vanim-potoana zany fa saika ririndasa tsy tsaroana hoe tena tsy misy mivoaka ao an-trano manaja ny geste barrière rehetra fanasa-tanana ny fidiovana manaja ny elanelina 2 metatra no mitahotra ny ekena zany de toraka zany keo amin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zany ny geste barrière apetraka Andriamanitra mba tsy hatonga fandringanana satria amin'ny andro fa 7 volana anisanina de ozy lazain'i Jehova raha mahita andraha mitransiter anareo azy de tsisy loza andringanana anareo fa ndraha de famantarana ho anareo tombo-kase oentin'Andriamanitra mamantatra atsika ka foy ny fotoana ny fisoratsika an'Andriamanitra raha afaka mitondra an'izay fanazavan'izay tsika fa voatery any tsy maintsy aneo ny fanazavana mba hatakaratsika ny hevi-dalina tean'Andriamanitra mpitaina ao anatin'ny Pasika mbola tsy ndriko ihany ety ampamarana tsy misy fanakianana nanizanisa fa filazana ny marina kanefa Andriamanitra manaja ny safidy na isika tapa-kevitra hijano anatin'ny Egypta na hivoakaritsika fa le toetra ny Egyptianina mbola tazomitsika na isika anao taka an'le zanakadala
iainga tena miainga ndikan'izay miverina no fehezindray amin'ny didiny satria ao no tena misy ny fahasoavana dia mirary pasika fahasoavana pasika famonram-po pasika fiverenana ao amin'ny famarinana ho an'ny isam-batana olona tsiraray avy mba tsy hanjohantsika intsony ny lozany manaraka fa ndraisantsika fanapa-kevitra mbola miandry anke Andriamanitra miandry izy tsy mandringana izy voninahitro n'Andriamanitra rery any hivavakisika sotranao Jehova Andriamanitra ray no nitenenao indray izay azonay midraisina tao anatin'izao fampahirezana izao izay mampatsiaro anay ny zavatra ny lalovanay izay indraindray adininay na ny afatry ny pasika ny afatry ny sabata tamin'izany vanim-potoana izany fa saingy tsy misy zavatra mafy mianjady aminay ankehitriny saingy mieritreritra izay fa no ny famarinanay sy ny famasinanay no mbola matoy izao anay fa tsy tsapanay fa no famindram-ponao lehibe mamindra fo tompo mamela heloka ngatahana dia fanahinao mahery hiasa ho anivon'ny kristianina rehetra anivon'ny firenena mba hirovanao zao firenena zao mba ho isan'ny ahitanao le raha famantarana ka raha ho avy ny loza dia tsy handringana anay izany dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.